aminao ny ry havana ny fahasavan'ny tompo manaitry hoiraka ny mino lo hevitra zay enatsika indray zany ry havana madritra ty volana Jolay ity ny bokin'ny Josoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo no akatsika ny hafatra ry havana amin'ity an'ity Josoa zay nandimby any misesy nanaitry hoiraka Andriamanitra hitarika ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Raha ny toe-javatra ara-tantara ry havana mahakasika ny bokin'ny Josoa dia zao nandritra ny 70 taona dia nitety hevitra ny Israely noho ny tsy finoany dia nataon'Andriamanitra nivezivezy tao amin'ny tany hevitra teo izy zay vao tafiditra amin'ny tany Kanana. Rehefa akaiky hiditra amin'ny tany Kanana izy efa tonga eo atsinanan'i reny rano Jordana dia nisy fangatahana nataon'ny Robena sy Gada ny hoe efa hitan zareo ny hoe toerana tsara mety ho amin'ny fiompiana ilay toerana dia nangataka tamin'ny sesy izy mba tsy hampitan'ny ranon'ny Jordana intsony fa omena an'zareo toerana io ao amin'ny nisan'ny mpanjaka 𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟𝗢𝗡𝗟 moa zany satria resy ireo mpanjaka ireo dia hoe azy ny tany dia hoe ho an'ny zareo io tany io ny fangatahany Robena sy Gada amin'ny foko 12 moa zany dia zany fangatahany zany dia natezitra no misesy zany noho izany dia hoy misesy tamin'izareo andeha hiady vanin-drahalahy ianareo fa ianareo kosa hipetraka eto zany ny olana lehibe ry havana te azo lova avy hatrany izy ireo nefa tsy te hiara-miady amin'ny rahalahiny hita amin'ny ranon'ny Jordana. Dia rehefa nifanazava teo dia zao ny fekevitra ny hoe ho avelana eto ny vady aman-janakay sy ny biby fiompy fa izahay lehilahy mahery izy rehetra dia hiampita miaraka amin'ny Israely dia tsy veriny zahay raha tsy efa samy mahazo ny lovany avy ny fokony Israely any amin'ny nomen'i 2 moa avana volaza zany tantara zany hoe tsy veriny zay raha tsy efa samy nahazo ny lova ary zany no ny fanarahany tamin'ny sesy io ny fanaikena nataony teo anatreha misesy sy teo anatrehan'Andriamanitra noho izany dia nikenina misesy ary ny fangatahana dia nomeny azy ny tany Gileada sy Basana any atsinanan'i Jordana. Eto zany dia mazava ny fihetsika ireo vahoaka an'Andriamanitra manoloana ny Josoa lay hiraka Andriamanitra manaiky hoiraka Andriamanitra sy tarika ny zanak'Israely rehefa maty misesy. Inona moa ry havana no anjarana hiraka Andriamanitra eto na Josoa? Voalohany dia zao nihiraka Andriamanitra tarafina amin'ny fiainantsika koa zany zay manaiky hoiraka Andriamanitra ny fiangonana dia zao mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra mampatsiahy ny teny fikasan'Andriamanitra zany no hiraka voalohany hafatra voalohany zay hitantsika eto ny asan'ny hiraka Andriamanitra dia mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra. Ony andininy fahatelo ambin'ny folo raha sitrako dia mba hiara-maky sika nitapaka andininy voalohany ihany manao hoe tsarovy ny teny zay nandidiny misesy. Tsarovy ny teny lay ina le teny le hoe zahay mifanaraka zareo tsy janona eto zay fa nijaza mabevavy ihany mijanona eto fa zahay lehilahy matanjaka dia hiampita. Zany no asan'ny hiraka Andriamanitra eto mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra zay ny fifanarahany tamin'Andriamanitra. Tsarovonareo ny teny zay nandidiny misesy. Misy fanarahana to satria
tezitra amin'ny sesy fa mitady alangalana hoe voazy ny tany dia hoe alao zay hipetraka eto zay tsy hanao hiady tsony. Josoa ny voatendry eto sy tarika ny Israely nampanantena azy Andriamanitra ny hoe mahireza mahatanjaha zaho mbanao za tsy andao anao mihitsy. Avy eo izy dia nanome baiky ny vahoaka. Josoa io iampita ny ranon'ny Jordana dia nampatsahivina ireto foko reto. Voalaza eo ny hoe ary ny Robenita sy ny Gadita. Za Robenita zany taranaky Robeny, ny Gadita taranaky Gada, ary ny antsasaky ny firenen'i Manase. Reo zany nampatsahivana hoe nisy fanarahana nataonareo tamin'ny sesy, fanarahana tamin'Andriamanitra, zay ny ampatsahivina eto. Efa nipetraka teo amin'ny tany zay nomena azy izy a, dia moramy miteny hoe efa azonay ny lovanay dia tsy ilaina intsony ny andeha hiady. Dia nampatsahivina Andriamanitra izy amin'ny alalan'ny Josoa, nampatsahivina izy. Zany no antony hoe lazany etony hoe niraka Andriamanitra mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra. Fa inona moa ry havana, inona no antony izy ampatsahivana an'izany teny zany? Ilaina ny manamafy ny firaisan-kina sy ny fanekena, satria zao raha tsy niampita ireo foko reo a, taranaky Robena sy taranaky Gada ary ny atsasaky ny Manase, dia very alay fiombonana isy ny fisaratsarahana mety ho kivony rahalahy zay mbola hiady satria anjaka ny fitiavatena. Mampatsiahy zany Josoa eto, tsarovy zay efa ny fanarahana reo tamin'ny tompo tamin'Andriamanitra, tsarovy zay ny fanarahana reo tamin'ny sesy. Mampatsiahy azy eto, tsarovy zay teny nandidiny ny mpanompon'i Jehovah anareo. Tsy hoe didy vaovao zany fa fampatsiarovana ny fanekena ifanoresina. Zany ry havana ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra, zany ny asan'ny irak'Andriamanitra, mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra. Atraingeny ambaran'ny apôstôly hoe iraka solon'i Kristy zahay, mambara ny tenin'Andriamanitra, mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Ny ataon'ny Josoa eto zany dia mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra ihany. Efa nambarana taminy, tsy mitondra zavatra vaovao avy amin'ny tenan'izy, mamerina fotsiny ihany ny fanekena. Zany no asan'ny fiangonana, ny asan'ny irak'Andriamanitra, mampatsiahy zany ak'Andriamanitra ny hoe tsarovy zay fanekena reo tamin'ny tompo. Maro ny olona efa nanao fanekena tamin'ny tompo, ampatsahiviny reny. Tsy nanao eny tomboko fotsiny tsika, fa ny eny tomboko zay tanterahantsika dia ankatoaviny zany. Zay no ambara eto, tsarovy fa sao misy manadino. Dia ndray matsika tahaka ny reto taranaky reto ny hoe efa nahazo tany tsara, mety tsara, dia tsy mila miasa saina ntsony, tsy te hiady miaraka amin'ny rahalahiny ntsony. Mampatsiahy eto Josoa eto ry havana dia modely ny mpanompon'Andriamanitra, tsy mitory zay heviny zay sitrapony, fa mampita ny tenin'Andriamanitra. Zany ny asan'ny fiangonana, mampita ny tenin'Andriamanitra, mampatsiahy ny olona ny tenin'Andriamanitra. Jesoa Kristy koa ry havana, Jesoa Kristy koa ane lay tena iraka tonga lafatra avy amin'Andriamanitra. Hoy izy ny hoe tsy hany fampianarako fa an'ilay naniraka. Toy zany koa ry havana, tsy hoe Josoa akory no te hidiran-tenana hoe za toy zao, fa zay nampitain'Andriamanitra taminy no ambarany, zay nambara tamin'ny sesy, nambarany tamin'ny sesy a, nambarany tamin'ny Josoa, dia ambarany amin'ny vahoaka ihany koa. Tahaka ny Josoa, Jesoa dia tsy nitondra hafatra avy amin'ny Andriamanitra rainy zay naniraka azy. Mihoatra no Josoa i Jesoa, lay teny tonga nofo, mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra ray zay mendrika akatoavana. Dia nio ry havana, tokony handinika ny soratra masina mandrakarivotsika, iainy ny tenin'Andriamanitra mandrakarivotsika fandraindray mora manadino zay fanekena, indraindray tsy mahatsiaro ny sitrapon'Andriamanitra
dia adidy ny fiangonana mampatsiaro anao izay efa netrenao. Ny mpino dia tokony antany mandrakarivo inona no tian'Andriamanitra ambara, inona nambara ny soratra masina, fa tsy hoe inona ny tianay, inona ny tiany olona atao. Fa ny faharoa ry havana, ny irak'Andriamanitra eto Josoa moa ny resahana eto dia mendrika ankatoavana sy toanana, ankatoavana sy toanana. Hoy ny 7:70, araka ny hainonay amin'ny sesy tamin'ny zavatra rehetra no hiainonay anao koa ombanao any Jehovah Andriamanitrao, tahaka ny nombany amin'ny sesy. Endrika fakatoavana zany, endrika fanoanana ambavaka ny asan'ny irak'Andriamanitra zany, tahaka ny hainonay amin'ny sesy no hiainonay anao koa. Fantatsika tsara fa ny teny hoe miaino eto dia tsy hoe miaino amin'ny sofina fotsiny, fa miaino ka mankato. Izareo dia niaino amin'ny sesy, nandreny ny teny amin'ny sesy dia nakato zany. Dia hoe tahaka ny hainonay amin'ny sesy dia hiaino anao koa zay, hankato anao koa zay. Fa Andriamanitra no nanendry an Josoa, fa tsy Josoa akory nanolo teny ho azy, fa tendren'Andriamanitra izy. Tsy mora ny mitarika an'ireto vahoaka zay mafy lo avaly Egypte reto, tsy mora mitarika an'ireo. Tahaka ny apôstôly ihany zay mafy nahazo azy apôstôly, zany hoe tsy apôstôly ianao, nisy nanisy azy nanaraby azy. Fa eto kosa ry havana agaga ny hoe tena ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra no reto vahoaka reto nanaiky, manaiky ny haino azy. Zany ry havana no zava-dehibe eto. Josoa maha Josoa azy akory, fa ilay Andriamanitra naneraka an Josoa mihitsy no nikeny rehefa niteny izy ny hoe tahaka ny hainonay amin'ny sesy. Nanaiky izy, fa Andriamanitra dia nanenina an Josoa. Ankoatr'izay dia nivavaka ho azy izy, toy ny mivavaka io ry havana, engane Jehovah Andriamanitra ombanao. Zany nivavaka nataon'ny Israely tamin'ny Josoa. Midika izany fa tsy ny fakatoavana ihany no ilain'ny Josoa eto, fa ny fanoana ny vahoaka azy amin'ny vavaka sy amin'ny fiara-miasa. Tena zava-dehibe ry havana mantsy ny asan'ny Josoa eto, hitarika ny vahoaka ho any amin'ny tany Kanana. Io ilay sary anankiray anehoana hoe ny irak'Andriamanitra dia mitarika ny vahoaka ho any amin'ilay Kanana vaovao, tsy nyzany fa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy mpitarika anao ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ho any amin'ny fiainana mandrakizay, dia ankatoavany zany, toanany zany, entina mbavaka zany. Zany no ambara eto Josoa zay nankatoavany ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra ary nivavaka ho azy izy. Zany koa ry havana no asan'ny fiangonana. Iza moa no irak'Andriamanitra? Misy katsarary avy zao ny irak'Andriamanitra. Ary raha misy manaiky io irak'Andriamanitra dia mendrika ankatoavana izy. Raha mitondra ho any amin'ny tany Kanana dia ilay fiainana mandrakizay zany, ary mila toanana amin'ny lafiny rehetra. Eto moa toanana ambavaka, vavaka ho azy ny vahoaka eto. Mendrika ankatoavany Josoa satria Andriamanitra nanendry azy. Tahaka izany koa ry havana. Rehefa mijery amin'izany tsika ao amin'ny Kristy dia zao ny hoe Josoa voatendrin'Andriamanitra ankatoavany. Maika moa fa Jesoa ilay zanak'Andriamanitra sy tompon'ny fiangonana, izy koa ny tena irak'Andriamanitra, mendrika ankatoavana. Ny fankatoavana an Kristy no fototry ny mampianany antsika, ka tokony ankatoany Kristy isika amin'ny lafiny rehetra, amin'ny fiainana fa tsy amin'ny teny ihany. Ary ao anatin'izany dia zao ny hoe raha mankato ny hafatra na ny iraka zay hitarihan'ny irak'Andriamanitra antsika isika dia namany mankatoany Kristy ihany. Fa ny fahatelo farany ry havana, ny irak'Andriamanitra
dia tokony hajaina mba hitandrona ny firaisan'ny vahoakan'Andriamanitra, hitandrona ny firaisan'ny vahoakan'Andriamanitra. Mazana dia mazana ry havana, mafy dia mafy ilay teny eo amin'ny andininy 9:20 eo, mba hiara-maka zany sika rehetra. Andininy 9:20, izay rehetra mandany didinao ka tsy mihaino ny tenao amin'izay rehetra nidinao azy, dia ahoana ozy izy? Atao maty ka mahereza sy matanjaha ianao. Zany no tenin'ny vahoaka eto amin'ny Josoa zay mitaritra reto vahoaka reto, zay rehetra mandany didinao ka tsy mihaino ny teninao, tsy hoe didin'ny Josoa akory ama Josoa azy, fa lay hafatr'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra zay entiny, satria tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany Josoa fa amin'izay andran'Andriamanitra azy. Hatao maty ozy izy, na hoe na iza mikomy aminao, mikomy amin'ny teninao, dia ho vonona raha ny heviny akaiky kokoa. Mikomy ny tenambara eto, hoe mandany fahefanao, miodina aminao, dia ho vonona izy. Satria ny fikomina amin'ny Josoa eto dia mety hiteraka fizarazarana teo amin'ny Israely, ary animba ny firaisan-kina amin'ny ady tokony ho atrehan'ny fiainana manontolo. Ny tanjon'ny famaizana eto ry havana dia tsy ny hoe ampitahotra fa tena hiaro ny firaisan'ny vahoakan'Andriamanitra. Vahoaka iray tsy mivaky, tsy afaka handresy izy ireo raha vao mizarazara. Zany no antony eto ry havana malala hoe zay rehetra mikomy aminao dia ho vonoana. Lay firaisan'ny vahoakan'Andriamanitra mendrika ho tandrovany zany. Ary raha misy olona mitarika anao ho amin'ny fiombonana sy fankatiavana dia mendrika ho ajainy zany. Ary zany ny asan'ny fiangonana, mampiombona, mampiavana, fa tsy mampisaraka. Jesoa nefa nytenin'izany mba ho iray ihany izy rehetra. Ary ny fahafatisany Jesoa ry havana tsy natao hoe hamonjy ny olona fotsiny ihany, fa hanangona ny olona rehetra ho vahoaka iray, zanak'Andriamanitra iray, mba ho iray ihany izy rehetra. Noho izany izay mitahiry ny firaisan'ny fiangonana, fiombonan'ny fiangonana, dia manaja ny Kristy ary manamafy fa vahoakan'Andriamanitra iray isika. Izay tia fisarasarahatra dia manohitra ny tompo zany, manohitra ny tompo. Koa mila mitandrina isika mety hoe amin'ny teny ny fihetsika, ny asa mety hiteraka fisarahana eo ny fiangonana, fa zany indrindra no raha rany zao ten'Andriamanitra zao. Ny fiangonana dia mitaona ny olona ho amin'ny fiombonana sy ny fifankatiavana. Irak'Andriamanitra Josoa eto ry havana, irak'Andriamanitra ihany koa isika dia ajao ny tenin'Andriamanitra zay renao, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra zay nambara taminao, fa zany no miantoka ny fandrosoanao, ny fahatongavanao any amin'ny tany Kanana, ilay Jerusalema vaovao, fiainana mandrakizay. Mampianatra antsika hifankaty eto ny tenin'Andriamanitra, hiombona ao anatin'ny firaisan-kina tanteraka, satria zay fifankatiavan'izay, zany no ny tenin'i Jesoa ny hoe mpianatra ianareo raha mifankaty. Andriamanitra ny voninahitra ho aminao any ny fiadanany. Amen.